mirongatra zay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Ary io tsy fandriam-pahalemana io dia tsapanay hoe tsy andraikitra ny olona anankiray na vondrona anankiray na fanjakana fotsiny. Fa tokony fanomezan-tanana ny fametrahana izay fandriam-pahalemana izay mba hiaina ny mpiray-tanindrazana sy ny firenena iray manontolo mihitsy ao anatin'izay fandriam-pahalemana izay satria samy mahalala ny rehetrarehetra ary samy resy lahatra hoe tsy misy fampandrosoana azo eritreretina indrindrindra fampandrosoana maharitra raha tsy mipetraka izay fandriam-pahalemana izay. Dia izay no antony mahatonga anay Mapara mandray anjara amin'ity fivoriam-be ity ary hitondrana ihany koa ny programan'asa sy ny sosokevitra satria tsara marena rehefa misy ilay programan'asa fa rehefa tafapetraka ny fitondrana dia vohirika ny Mapara dia tsy tafita ny programan'asa ka hoentina io programan'asa io androany atolotra ka raha ohatra moa raisiny arabasoa arabatsara raha mbola adiniany moa dia samy miaritsika fa nitanjona dia hoe mba hiaina ny mpiray-tanindrazana ao anatin'ny filaminana fa efa tsy azo nsaina eritreretina mihitsy tsy fandriam-pahalemana mihitsy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Ny joroanay dia tsotra tsy ara-dalàna fampidirana n'iny volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernement iny. Efa nisy tolo-dalàna ametrahana an'io sy ny io avy amin'ny armada efa nahazo ordre du jour efa nydinihana ary efa nifanekeny ny groupe parlementaire rehetra hoe ananganana comité na commission anankiray andinika izy lalindalina kokoa. Izay ny fametrahany ny tsolom-bavam-bahoaka rehetra ao anatin'izay fandinihana zay tolo-dalàna zay no tonga le volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta dia tonga dia nsoloany ilay volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernemanta lay toerana lay tolo-dalàna amin'ny armada dia inona nalefaka eo amin'ny paikady na ny procédure dia tsy ara-dalàna ny zavatra ohatran'izany dia zay ny joroanay hoe zay tsy manohana ary zay ihany koa tsy manaiky ny tsy fanarahan-dalàna.